solomamahoaka tim vonina iady ho an'ny sosialy mahoaka. Fibodona tany ao Analavory mbola tsy nidravina hatramin'izao ny disadisy. Fitaizana ny Sasakamboty ao Faravohitra manamarika ny 570 taonany. Amin'nkafalindra ny tomboko lasy tomboko vavy no entina mitsidika ny tokantranonao amin'ity aliny 1 aogositra 2024 ity tonga soa atao anatin'ny fampahalalam-baovao ny MBS ianao ary mirary anao ihany koa zahay mba naraka ity vaovao ity hatramin'ny farany. Lafim-baovao mikasika ny finoana no isantarantsika ny vaovao amin'ity anio ity. Totosa io tolakandro io ny fanompompifavahana nanamariana ny ivon'ny fankalazana ny 570 taona ny joron'ny toeram-pamonjena zaza eo anivon'ny FJKM na ny Topaza ny eo anivon'ny FJKM Tranovato Faravohitra moa nanatanterahana izany ary efa manomana tsangam-bato lehibe anamariana izany ny eo anivon'ny FJKM Edena Elia Tokiramarola. Tsy noho ny fahafenon'ny toerana fa indrindra mba anitarana ny fanampiana ireo zaza manerana ny faritra maro no antony nanosika ny FJKM anangana indray ny ivitoerana vaovao hitaizana ireo zaza eo anivon'ny Topaza. Io ivitoerana vaovao io no isan'ny tsangam-bato lehibe entina anamariana ny 570 taona ny joroan'ny toeram-pamonjena zaza amin'ity taona ity. Misaoran'Andriamanitra moa zany fa vita soma tsara ny fankalazan'Andriamanitra tamin'izao ivo ny 570 taona ny toeram-pamonjena zaza na Topaza any FJKM zao zay Ambohipotsy moa no misy azy. Dia zava-dehibe natao eny satria fiaraha-miasa amin'ny fanjakana izy io iahina an'ireo ankizy izay kamboty na iarana tsirariny ka ny fanjakana mihitsy no mandefa an'ireo ankizy ireo eny amin'ny alalan'ny fitsarana. Dia fiaraha-miasa ny FJKM sy ny fanjakana zany izy io ary fiaraha-miasa tena ilaina satria hitsinjovana an'ireo izay tena mila vonjy. Saingy tsy miasa irery moa ny FJKM zany fa misy sehatra samihafa, misy mpiara-miasa samihafa izay mifanimbona aminy miara-miasa amin'ny na eto toerana na ny ivelany izay isaorana an'Andriamanitra ihany koa ny fisiana izy ireny. Ny tanjony zany zao amin'izao 570 taona zao dia ny hoe efa mba tokony hitady loharan'mbola maritsika hitsinjovana ny hoavy ny fiaina izy io. Dia misy tetika asa ngezabe any fionana zay tanàna amin'ny Martiora tany ngezabe 20 hektara zay hoajariany zany zao efa manomboka amin'ny fanaovana an'izany mba hahazoana loharan'mbola maritra dia ho afaka hiahy tena tsy voatery ankina amin'ny fanampiana navezanaveza intsony ny fampandehanana ny Topaza io. No mariana androany ny ivon'ny fankalazana ity 570 taona ny toeram-pamonjena zaza eo anivon'ny FJKM ity tetsy amin'ny Tranovato Faravohitra. Ankoatra ireo komity mpikarakara sy ny biraon'ny FJKM dia tonga nanome voninahitra ity fotoana androany ity ihany koa ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra Lalao Ravalomanana. Fa manodidina ny resaka politika kosa indray dia nanao valan-dresaka tamin'ny mpanao gazety teny amin'ny foibeny tamin'ity androany ity ny filoalefitry ny RMDM sy ny MCFI teboka telo no voaresaka nandritra zany firesana tamin'ny mpanao gazety zany dia ny resaka fandriampahalemana ny fifidianana izay ho ben'ny tanàna ary teo ihany koa ny resaka bazy toliara izay mitrandraka ny fasimainty any Atsimo. Germaine Menjanahary teo amin'ny sary ny Tahiriny Aina. Tsy tokony irosona ny fifidianana ho ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina raha tsy misy ny fanarenana ireo lesoka teo aloha hoy ny avy eo anivon'ny MCFI. Ilaina ny fisian'ny antoko-panohitra ao amin'ny voamera mikarakara ny fifidianana satria matoa misy ny lesoka dia tsy mahafehy ny asan'ny seni. Gaga toliara fa misy olona voafidy nefa ny mponina tsy nifidy azy hoe avy aiza na halana ny olona io. Faharoa, misy olona maro zay nifidy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tonga fifidianana solombavam-bahoaka tsy mifidy ireo olona reo. Nakaiza ary iza nanala azy tao anaty lista. Ary ny fahatelo dia ny mamiranseny no nanao témoin azy ny tsy fetezany ilay fikarakarana fifidianana tao toliara. Ny mpanao politika victime zany ivelany. Misy any zay tsy victime tsy nasary tsy mandoa vola am'le izy no tsy lany vola amin'io tsy manana arotsaka eo izy no mikarakara anazy. Dia lasa misy zavatra tsy mety avelao izahay zay victime no hikarakara azy dia mifampiamby ao na ny mpitondra na ny mpanohatra. Fa tsy hoe io atao seny io tsy mety io, tsy mety hovay andro eo, hovay ao mamiranseny ireo mirediredy fotsiny ireo sady mangalatra no manakorotana firenena.
Isan'ny antony mampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana ny fiparitahan'ny basy taoriny ny fanonganam-panjakana ny taona 2024 iny. Fantatra nefa amin'izao fa misy fitaovam-piadinana ampidirina teto tao anatin'ny fampelezan-kevitra ho fifidianana filoham-pirenena iny. Aniza reny fitaovam-piadina reny ary iza nampiditra azy eto. Miantso ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta hanazava ny momba an'ireny fitaovam-piadina reny. Miantso ny ministre ny défense tamin'izany fotoana zany hanazava na fitondram-panjakana na ministre ny défense no nanafatra ny fitaovam-piadina. Miantso ny président intérim tamin'izany fotoana zany hanazava hamoaka ny tena marina tamin'ireny fitaovam-piadina reny. Ary miantso ny olona zay havanana sy manana ny mombamomba zany rehetrarehetra zany fa mila fanjakana ty fireneny ty mangarahara ary marina fa tsy hoe tikano tsy tikano zay tiana atao hoe atao. Ankoatr'izay dia isan'ny teboka no amafisin'izy ireo ihany koa nandritra ity valandresaka ity ny amin'ny zava-doza hoentiny base toliara izay mpitrandraka fasy mainty amin'iny faritra atsimo iny. Hitantsika amin'le hoe base de Tuliara io aloha ny anaovana an'le fanarana dia tsy maintsy le atao hoe tsy maintsy manao le IEI zany hoe manao mijery ny hoe ahoana ny fiantraikany io investissement io amin'ny vahoaka. Ka rehefa natao ve io sa tsy natao tsy fantatra aloha satria ny mampagaga ana rehefa mamaky ny zavatra ao dia hoe tsy misy produit chimique ao, tsisy produit chimique ao. Kanefa voalaza mihitsy ary tsisy tsy mahafantatra fa hoe le uranium dia tena radioactif be. Ary ny lalàna amin'ny charte de l'environnement izay nikalkentsika tamin'ny hoe sotontsika avy amin'ny lalàna iraisam-pirenena dia hoe raha ohatra ka ny environnement tontolo iainana mitondra loza ho anao dia tokony hoe foanana mihitsy ny permis tsy amena autorisation. Hitantsika fa tany Tchernobyl hatramin'izao misy rano misy inona biby tafajanonao ny souris ny voalavo lasa ohatran'ny alika kely, ny akoho lasa 3 pattes 4 pattes, misy monstre misy inona matsiravina be. Zany ve ny hoe hienjady amintsika malagasy ka noho izany dia mangataka zay idina zao dia zao io base io satria mitondra loza ho antsika. Tsy hijana ny fitetezam-paritra izay ataon'ny MCF raha tsy efa mahafantatra ny zava-misy marina eto amin'ny firenena ny vahoaka malagasy. Ankoatr'izay dia nambaran'izy ireo ihany koa fa miandry ny fanazavana sy ny fanapahan-kevitra avy amin'ny fitondram-panjakana momba ireo teboka ireo izy ireo. Teboka telo izay mahakasika indrindra ny fiainan'ny mponina amin'ny ankapobeny moa no voatsipika tao anatin'iny dinika niaraka tamin'ny mpanao gazety iny fa nanamafy hatrany ireo solombavambahoaka avy amin'ny antoko tiako Madagasikara fa vonina ny ady ho an'ny sosialim-bahoaka hatrany ihany koa izy ireo. Manoloana izany dia misy ny volavolan-dalàna izay efa nomanina ho atolotra ho an'ny gouvernement tao anatin'ny fivoriana izay ho karakaraina manaraka ary ny ady ho an'ny vahoaka malagasy hatrany no ijoroany ny solombavambahoaka TIM. Ndeo rahantsika avy hatrany ny fanazavana mahakasika an'izay. Fahasalamana moa zany tena zava-dehibe indrindra. Areo koa ny tsy fananana asa. Ireo zany tena nisan'ny faindondra raha. Zay mahasolombavambahoaka reo dia efa mba miesaka mihitsy. Manampy zany fanabeazana zany ny fahasalamana betapesa no lahatra. Marary ny olona ny zaza misery zao aty dia beta be. Tokony anao an'izany ny fitondram-panjakana. Tokony hoe maimaimpona ny fanaovana zaza misery ny salamin'ny ataonay miaraka amin'ny téléguiomera sy ny commune zany hoe ny didipotra fobe dia ataonay maimaimpona dia tokony miesaka ary zay zao hoe anisan'ny hoentinay zany hoe tena mijaly ny vahoaka amin'izay fahasalamana. Ny fampianarana moa dia io miembitra io dia mila jerevana akaiky. Ny budget zao ny sosialim-bahoaka dia nahena ny fitondram-panjakana. Ny tiako Madagasikara dia vao anatin'ny map 2 sy ny manifesto ny programme rehetra sy entina hampandrosoana ny vahoaka. Ary fantarareo fa iety ambao manarina dia ny rano tena mampijaly satria tena tapaka foana io rano io ary eo koa mamboly valo daoly ny akabeatsahan'ny olona aty mbola tatsany akamaroany dia miakatra ny rano ny lakan-drano dia misy olana tena beta be mihitsy ny vavarano dia efa misy zany vinavinana asa izay ho atolotra amin'ny fitondram-panjakana ahafahana miady amin'izay dia manana izay volavolan'ny dalansa zany izay ahafahana
mba misy fiatraikany any amin'ny vahoaka reny a satria fantatra amin'izao a tena mbola mijaly ny vahoaka mahantra ny vahoaka sahirana ny vahoaka de mila fitondram-panjakana miasa ary izay somba vahoaka dia anara-maso amin'izany a ary miteny ary ny vahoaka rehefa mitana dia tia aminay ary zay no mitondra ny etetanay any amin'ny gouvernementa ao anatin'izay. Ity vaovao manaraka ity kosa indray dia misarika ny sain'ireo mpankafy ny taranja tsipy kanety be navaozina tanteraka ny kianja fanaovam-bolona ao amin'ny kianjan'ny Mahamasina. Loko sy fanampiana ny jiro no nitondrana fanavaozana tao anatin'izany ary androany dia nisy ny fanokanana io foto-drafitrasa io teo ambany fiahiny ny commune Antananarivo renivohitra sy ny CBT na ny club de bouliste de Antananarivo izany. Jessica Miray Manorandramalala no nanao fanadiadiana teny toerana. Efa liana tanteraka amin'ny tontolon'ny pétanque ny malagasy ary mana-talenta amin'ny ity taranja ity rahateo isika. Profiny izany nahazontsika ny amboara maneran-tany ny pétanque ny taona 2024. Ny tsy fahampiany foto-drafitrasa nefa no mbola olana ho an'ity taranja iray ity. Rehetra miara-mahita fa eny an-dalambe rehetra eny ankehitriny dia efa maro ireo olona rehetra manipinipy io bolina io. Ilakila trano niteray mba misy toerana malalaka dia efa hitanao hoe reny misy mpanipy bolina eny anivo fokontany rehetra eny. Fa ny olana ny fatanay azy dia tsy ampy ny foto-drafitrasa izay toy an'ny CBT toy izao. Misy dia misy kosa ny club manana terrain teto Antananarivo dia azo lazaina hoe kely dia kely raha mihoatra amin'isan'ny olona efa million maromaro sika nefa ny capacité ny toerana izao dia mety hoe eo amin'ny terrain 18 terrain dia kely dia kely raha par rapport amin'ny filana zany. Tsy mijery fotsiny izany anefa ny commune Antananarivo renivohitra. Nanampy tamin'ny fanavaozana ity kianja fanaovana bolina eto Mahamasina ity ny commune na dia mbola tsy ampy aza ny taratasy mahakasika ny kianja. Madame le maire moa zany nanafatra raha tena hoe nasy ny zava-dehibe ty lalao ty CBT ty hoe jereo zay fomba nampiana ny CBT club bouliste Antananarivo zany zay taratry ny bouliste teraka Madagasikara ka dia isorana be dehibe zao ary miarahaba azo manokana izay amin'ny commune urbaine ny CBT vaovao nanatona ny tany amin'ny commune izy ary jerena zany ny fomba ametraka amin'ny fiarah-miasa le convention vaovao satria zareo ary tena hoe manana finiavana jery an'izay satria tsy dia tena nisy document mazava izy ty dia jerevanay miaraka zany amin'ny fomba natsara anazy anaovana izay convention vaovao zay mba ho ara-dalàna tsara le zavatra atao eto amin'ity nampy an'ny CBT tsika jerena mifanarana amin'ny anamboarina tsara le toerana tena zava-dehibe zay raha tserina tsara atao isorana koa CBT teo aloha satria matoa ny CBT mbola misy dia teo koa le CBT teo aloha nanonzy ny aintso zavatra ihany koa. Ny toerana moa zany amin'ny commune urbaine Antananarivo fa ny CBT fa taona maro dia maro zay ny teto. Jerena zany amin'ny convention vaovao io ahoana ny fomba natsarana amin'ny toerana tony iarahana amin'ny partenaire zany CBT zany zay mipetraka eto ilalao eto ary zay ny tena zava-dehibe zay fiarah-miasa zay. Nisaotra ary nankasitraka tamin'ny fanampiany commune ny CBT tsy manao ambany zavatra ny taranja pétanque. Ny natao teto androany moa zany dia karazana inauguration ihany ny réhabilitation zay natao teto amin'ny CBT Mahamasina izay nanasanay ny ray aman-dreninay dia ny ataon'ny mairie zany izay solonina André Tomorasata tena eto izay isoranay azy manokana na fohy fotoana ho anay na fohy ny andro ho anay ahafahana mampiseho ny zany fiarah-miasa amin'ny zanaka sy ray aman-dreny zany. Efa ny taona 2015 sy 700 no nisy ity kianja fanaovana bolina CBT eto Mahamasina ity. Nisy ny fanavaozana ny kianja nandritry ny 2 volana. Nolokoina ary nampiana ny jiro. Miisa 20 ny kianja azo anaovana bolina eto. Notokanana tamin'ny alalan'ny tournoi ny kianja ny sabotsy 3 Aogositra. Androany ihany koa dia nanatateraka fanadiovana fahobe indray teo anivon'ny boriboritany fahaenina ankoatran'ny fiomanana amin'ny fahatongavan'ny paparay masina moa dia fanabeazana ny olom-pirenena mba ho tia fahadiovana ihany koa no anisan'ny tanjona tao anatin'izany. Tonga niatrika izay teny an-toerana moa ny solombavam-boakan'i Madagasikara Todo-Soa Andriamampandry Germaine Menjanahary teo amin'ny sariny Tahirniaina. Naseho ny solombavam-bahoaka izay voafidy tamin'ny anarany antokotiko Madagasikara tao amin'ny boriboritany fahaenina Todo-Soa Andriamampandry. Ny fahavonona ny iara-iasa amin'ny hafa ary tsy manavaka ny tenany raha toka fampandrosoana firenena no resahany. Tokony ny fampandrosoana ny vahoaka malagasy sy Madagasikara no imason'ny mpanao politika rehetra fa tsy ny adila politika mba amotena ny mpifaninana. Andraikitry ny rehetra hoy ity solombavam-bahoaka ity ny famerinana indray ny sotoavina malagasy ao anatin'ny fampandrosoana ny firenena.
fiarametany eto amin'ny boriboritany fahenina amin'ny fanadiovana faobe zany a fanadiovana ny tanàna ary mahafinaritra sy mateo ty satria anao modely izahay satria tsy misy resaka loko politika eto a fa politika fampandrosoana nambo manarina dia ina hitanareo amin'izao a fa mirahiny izay a ary mifankaty izay a ary hiara-mitantana ampandrosana ty ambo manarina ity a dia eto daholo a na ny député na ny chef district a na eo koa ny délégué au maire izay miara-misalahy izay a mitondra ireo vahoaka maro ahafahanay zany a manao modely. Santatra ambavarany any ity asa fanadiovana no tanterahina androany ity fa itoy ny fifampidinena mba sy ny fampandrosoana ny firenena eo amin'ny samby tompon'andraikitra raha ny nambarany. Ny vahoaka no nametraka fitokisana hoy izy ka ny tombotsoan'ny vahoaka no imasona voalohany. Mbola ao anatin'izay fampivelarana sy fampiroboroboana ny fampandrosoana ny tanàn'Antananarivo izay ihany dia notanterahana ny alakamisy 20 aogositra maraina teo ihany kosa teny amin'ny CDA Andotapenaka ny fanolorana ny loka sy ny fizarana ao any anaran'ireo fikambanana nandresy tamin'ny fifaninanana tetikasa izay nokarakarainy teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny CDA Andotapenaka izay lahara-pahamehana indrindra ihany koa moa amin'ny tombotsoa ho an'ny mponina. Jessica Miray no nanao an'izay fanadihadiana izay. Isan'ny fandaharana asan'ny CDA ny fanohanana sy fampandrosoana eny anivon'ny fokontany valo amin'ny faritra Ivy izay iasany. Anisan'ny fokontany nandray anjara tamin'ny fifaninanana ny fokontany Andotapenaka voalohany, faharoa sy fahatelo, Ankasina, Ampefiloha-Ambodirano, Ampasikandrefana, Anjesika voalohany sy faharoa, Ivolany iray, Anosy Ouest faharoa ary fikambanana valo avy tao amin'ny fokontany sivy no nandray anjara. Anisan'ny laharam-pahamehana tao anatin'ny tetikasa ny filan'ny mponina na ny AIC, Action d'intérêt collectif, na asa ho an'ny tombotsoa iombonana. Fikambanana telo izay heverin'ireo mpitsara fa manan-danja sy mamany olona ny mponina no nahazo ny loka mitentana 7 tapitrisa ariary isany. Arak'izany, fikambanana roa tao anatin'ny fokontany roa tao anivon'ny boriboritany faha-4 no nahazo ny laharana voalohany sy faharoa. Ny fikambanana AAMI ao amin'ny fokontany Anjesika faharoa izay nanoana ny tetikasa fanamboarana tatadrano andehanana ny mpandeha tongotra izay mirefy 100 metatra. Ny fikambanana Tarabolana fanamboarana lalakely vita amin'ny betao mirefy 70 metatra. Ny nahazo ny laharana fahatelo kosa dia ny fikambanana RF2 Ampefiloha-Ambodirano avy ao amin'ny boriboritany voalohany izay nanamboatra lalana vita amin'ny rarivato mirefy 20 metatra. Lafim-baovao hafa kosa indray ty hoentina aminao manaraka ity mikasika an'ilay ady tany tany Analavory mbola tsy niravina ny disadisa mikasika ilay resaka fibodoana tany tany Andranomena Analavory. Niakatra fitsarana ety Antananarivo moa ty raharaha ity noho ny ahihahana trangana kolikoly tamin'ny herinandro lasa teo. Miradora Benjamina niaraka tamin'ny toky Ramarolahy. Miverina indray ny fibodoana tany ataona fikambanana iray izay efa diso fantatry ny maro etsy Anosy Zatotsinanana. Raha Matoray Vadina Jeneraly, olona faharoa eo anivon'io fikambanana io no mampiteny ny anarany amin'ny ady tany ao Andramomena amin'izao fotoana. Nofitahiny hatramin'ny mopera vokatra izany ary voafahandalitra hatramin'ireo tompon'andraiki-panjakana ny fandimby tany an-toerana. Tsy nahafay azy ireo anefa ny sazy ara-pitsarana azo ny filohan'ny fikambanana. Any Analavory indray izao no lasibatra ity vehivavy ity. Tany mirefy 570 hektara anateran-tany malagasy mitantana fikambanana mpanao asa soa ao Andramomena Analavory no ezahindry zareo alaina-keriny amin'izany. Misy titra ara-dalàna io tany io ary malagasy ny tompony. Saingy efa fomba fiadiny hatramin'izay no mivoy amin'ny alalan'ny ainao manjery ny tany kasaina ilaina fa hoe vahiny ny tompony. Tsy vitan'izay fa vatran'izy ireo no manara-mandihan'olona vitsivitsy mody manao fihetsiketsehana. Nininy izy ireo adinoina fa efa nisy sekolim-panjakana EPP naorina tao amin'ilay tany. EPP izay naorin'ny fikambanana mpanao asa soa tamin'ny taona 2004 ary nomena maimaim-poana ho an'ny fanjakana malagasy ny taona 2012. Mbola manohy mandonika rahamandreo mpampianatra sasany ao amin'ny sekoly ny fikambanana. Tamin'ny taona 2014 kosa ny CEG no niorina. Ho fanampin'ireo rehetra ireo dia misy ny fanomezana sakafo ireo mpianatra mandritra ny 5 andro isan-kerinandro ka mahery ny 570 ireo ankizy no indray misitraka izany. Ankoatr'izay dia misy koa ny toeram-pitsaboana ao amin'ilay tany izay naorina ny taona 2013 ka ahafahan'ireo fokon'olona mitsabo tena. Noho ny tanana zatra mitsotra n'ity fikambanana ity izay mirehare noho ny mahalava tanana azy dia kasain'izy ireo ho potehana avokoa izany rehetra izany.
fantatra fa lavatanana koa itsy farany ka nahavita nanao fahagagana teny anivon'ny fitsarana Miarinarivo. Vokatr' izany voaterina mpiakatra ny raharaha-ty Antananarivo ny tompo-tany ao Andranomena satria efa niay ihany isiana resaka kolikoly ao amin'ny fitsarana ao Miarinarivo. Miandry izay hovalan'ny fitsarana ny vahoaka ao Nalavory ankehitriny ary manantena fa anjaka ny fahamarinana. Rahantsika manaraka atao anatin'iny vaovao iny fa tandondomondoza ny lafin'ny fanabeazana ny fahasalamana ary marary ny mponina ny resaka tany dia lafim-baovao manaraka no entina amintsika ao anatin'ity vaovao ity dia mbola mitohy hatrany ny fahasimban'ny tontolo iainana maneran-tany vokatry ny doro-tanety sy ny sotasota ataon'ny olombelona. Ankoatra ny alana Amazonia dia may ihany koa ny alana Afrika ary rahantsika malala amin'izao eto an-tanindrazana dia ny alan'ny Menabe ihany koa dia anisan'ny tandondomondoza Menabe an-tanimena izay nanaova ny noro fitiavana fanadihadiana teo amin'ny sariny tahiriny aina. Araka ny vaovao farany, mbola tsy voafeny afo ao amin'ny alan'ny Amazonia any Brésil. Efa mahatratra anarivony hektara ny alamay any Siberia. Nahitana firetany ihany koa ny ala any Congo, izay manana velaran-tany hatrany amin'ny 200 tapitrisa hektara. Manodidina ny 7 ny faritra nahitana afo tany Congo. Avokavoka faharoa maneran-tany ao aoriany any Amazonia nefa izy io. Araka ny tatitry ny sampandraray resam-pirenena Weversource tamin'ity volana aogositra ity. Araka ny tatitry ny antokon-drarahana bakabaka Europeanina, miteraka etona karbonina hatrany amin'ny 5.3% ny etona vokatry ny doroala aty Afrika. Vokatry ny fanimban'ny mponina ny tontolo iainana, manjaka ihany koa ny doro-tanety eto amintsika. Ary anisan'ireo firenena malaza ratsy eo amin'ity resaka doroala ity ihany koa i Madagasikara. Tsy tany amin'ireo firenena voalaza teo ihany. Mirehatra ny ala any amin'ny tangoro tendrombohitry Makay, faritra atsimo andrefan'ny nosy iny. Mangony fotsiny ny an'ny Menabe, Anjozorobe, Bongolava, Ankazobe. Manoloana izany, manamafy ny hoavy ny ala ao amin'ny faritra Menabe Antimena, ny fikambanana WWF. Atahorana oringana avokoa ny iray ampahatelo ny ala ao an-toerana amin'ny taona 2024. Ny taona 2024 uputika ny 3.700. Oringana tanteraka ny taona 2024 araka ny tatitry ny Durel. Atreto, tsy mbola misy ny fandraisana andraikitry ny tompona andraikitra voakasika. Tsy mbola misy ny vahaolana matipaika. Aiza ho aiza ny Ministera ny tontolo iainana ny ekôlôjia ary ny ala. Eo amin'ny pejin'ny fahasalamana kosa indray dia ampidirina ho isan'ny taranja ianaran'ireo mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo eny ny fitsaboana nentim-paharazana manomboka izao. Araka ny fanazavana izay netiny teo anivon'ny ministera tompona andraikitra mikasika an'izay. Mbola sarotra kosa ny ampiarana izany hoy ny filohan'ny mpitsabo nentim-paharazana eto Madagasikara satria dia efa nisy ny fampiresahana momba an'io teo aloha. Edena Elia Erzora Jonarvoni. Nisedra olana maro ny fitsaboana nentim-paharazana teto Madagasikara, indrindra tao anatin'ny vanim-potoana ny fanjanahantany. Nisy mihitsy aza ny fanesorana izany ao anatin'ny lalàna ny fahasalamam-bahoaka intsony raha nambara ny mpitsabo nentim-paharazana. Ny taona 7 nanomboka niverina tsikelikely io lalàna io ka nanomezan-danja indray ty fitsaboana nentim-paharazana ity, araka izao fanazavan'ny filohan'ny mpitsabo nentim-paharazana eto Madagasikara izao. Ny fitsaboana nentim-paharazana ne dia miray tantara amin'ny fiforonany ty fiarahamonina malagasy ty. Talohan'ny 1970 tany aza tsisy fitsaboana hafa teto fa izao fitsaboana nampiasa ny zavaboary eo amin'ny tontolo iainana izao no atao hoe fitsaboana tamin'izany fotoana izany. Zany hoe tiako ambara talohan'ny fanjanahantany tsy nisy fitsaboana hafa teto na ny sehatra inona fa izao le lazaintsika hoe nentim-paharazana ankehitriny izao no fitsaboana tamin'izany fotoana izany. Araka izany zany dia nandalo izy fanenjehana satria vao tonga teto ny mpanjanahantany dia io no zavatra nikendreny voalohany nasorona tao amin'ny firafitry ny lalàna ny fahasalamam-bahoaka dia nomena endrika maro isan-karazany amin'izay izy rehefa avy eo lazaina fa famosaviany fanompontsampy lozan'ny toetrandro e. Nambarany ministry ny fahasalamam-bahoaka fa tokony hiditra amin'ny setry ny fitsaboana ara-tsiantifika ihany koa ny mpitsabo nentim-paharazana.
no mafisiny ihany koa nefa fampidirina ao anatin'ny taranja ianaran'ireo mpianatra ao mpitsabo eny anivon'ny anjery manontolo ny fitsaboana nentim-paharazana mba hamolavola sahady ireo mpianatra ahiara asa amin'ny mpitsabo nentim-paharazana. Sarotra ny anatanterahana izany hoy ny mpitsabo nentim-paharazana, indrindra ny fampiarahana izany amin'ny fitsaboana moderna. Ilay fampianarana any amin'ny anjery manontolo zany dia izao. Hoy ny tao ministera amin'ny fahasalamana hoe satria manko efa nisy adihevitra tamin'io fa efa nisy ny fampianarana tao amin'ny NSPC fa iny fa amin'izao fotoana izao to nitsahatra le izy le aria mamasina zany dia hoe tsy hanao ny fitsaboana io akory ny dokotera izay mianatra azy fa mba ahafantatra hoe inona marina zany hoe fitsaboana nentim-paharazana zany ka anafoanana miandalana an'ilay fifandirana eo amin'ny sehatra ny moderna sy ny sehatra ny nentim-paharazana. Zay zany no resaka ambarany ny ao amin'ny ministera amin'ny fahasalamana aminay satria zay mamitany hoe raha ampianarana ary le izy dia iza ny ampianatra any iza ny ampianatra iza satria ilay fitsaboana nentim-paharazana tsy nianaran'ny dokotera tany io ka izy ary zany le ampianatra any raha ohatra ka tsy heverina ho anana maizy azy afaka mampita ilay mpitsabo nentim-paharazana misy ananantsika eto Madagasikara zany dia hoe io ange fomba ampahafantarana ny mpitsabo moderna ny atao hoe fitsaboana ny nentim-paharazana ka ahafahana mampifandray mampifamatotra na mampifameno ilay fitsaboana moderna sy ny nentim-paharazana ny tena tanjona. Ankalazaina isaky ny faraka amin'ny 3 Aogositra ny andro afrikanina ho an'ny fitsaboana nentim-paharazana. Ho antsika eto Madagasikara kosa dia ny 7 Aogositra lasa teo no nanamariana izany. Mariana moa fa misy 7,703 ireo mpitsabo nentim-paharazana malagasy manaraka ny fenitra amin'izao ary ahitana izany avokoa ny faritra manerana ny Madagasikara afa-tsy ny faritra Anosy irery ihany. Tompomaso ho an'ny toetra ny andro kosa no antsika manakatona ny vaovao amin'ity alina ity hanomboka azo vahana indray manomboka rahampitso alahady ny zavona izay midika moa fa mafana ny andro ary mandrafitra ny toetra ny andro ao anatin'ny andro vitsivitsy isesy dia ny aly izay malefaka. Noro fitiavana no nanao ny fanangonam-baovao mikasika an'izay. Hisy ny zavona vao maraina manomboka ny fiandohan'ny volana septambra rahampitso alahady izany indrindra ny eto Antananarivo ny an'ny Fianaratsoa ary Toliary. Maina kosa ny andro amin'ny faritra sisa. Amin'ny hariva kosa isitraka orana be indrindra ny faritra Diana Sava Analanjorofo Toamasina miampy ny ilany avaratry Sofia Indy. Andraona ny andro ary araina orana Tandrifindrahoana any andrefa ny Bongolava sy Melaky. Ifandimby ny raona sy ny masoandro ny faritra sisa araky ny nambara ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro. Etsy ankilana nefa manentana ny mpiandrikan-dranomasina indrindra ny ao amin'ny Taolagnaro hatrany amin'ny Cap Sainte-Marie ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro mba hitandrana vokatry ny fandalovany alon-drano Antoniny. Aly izay malefaka kosa no andrafitra ny toetry ny andro atao anatin'ny 3 andro misesy. Raha ny maripana indray any amin'ny faritra Vakinankaratra no ahitana ny maripana farany ambany indrindra 7 degré Celsius izany. Raha toka any Antsohihy Mahajanga no ahitana ny maripana farany ambony izay mahatratra hatrany amin'ny 4.3 degré Celsius. Anisan'ny vaovao misongadina tsara ho fantatry ny maro ihany koa amin'izao fotoana izao dia misy namanay mpanao gazety eto amin'ny NBS no voantso eny amin'ny brigady manokana misahana ny cybercriminalité anaovana fanadiadiana rahampitso amin'ny sivy mbola ho arahanao eto amin'ny vaovao ihany moa nitohin'izay raharaha izay. Tapitra ny vaovao tamin'ity alina ity ankasitrahana feno ianao tany atokantrano nanaraka ny vaovao ny MBS isorana ny teknisiana sy ny mpanao gazety ny arany Sala mirary volana vaovao ihany koa mandrapitafa tompo kilasy tompo avy.